Faly miarabantsika tsirairavindray tra tsy tia talata fa 5 ny volana jona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mena izao tombonandro izao indray ahafahana mandray ny fahasoavany. Alohan'ny dirantsika eo ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Rainay tsara andrizindanitro mbola velompisaoranao zahay ny amin'ny fitahiana sy tantananao anay. Misaotra anao ihany koa izay manome zavatsoa anay amin'izao maraina izao dia ny teninao ngataka aminao izahay mba hijery manokana ihany koa ny tsirairay avy indrindra izay nanao zavavaka aminao ny alalan'ity pejy ity ka tsy ho adinoinao tokoa ny izy ireo fa hovalianao vavaka ary hijerenao izay mahasoa azy. Tenena reo fa voninkenanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ny asa nanirahanantsika eto amin'izao tontolo izao. Nalaina amin'ny Jaona 7:7-9 manao hoe tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Amen. Move mahatonga antsika tsy ho afaka manao ny asa nanirahan'ny Tompo antsika ny fisarahantsika amin'izao tontolo izao noho ny fitandrimantsika ny didin'Andriamanitra. Manakana antsika tsy hanao ny tsara amin'ny manodidina ve izany? Tsia, arakaraka ny fikirantsika amin'ny lanitra vao maika mba hazantsika amin'ny asa. Aoka isika handinika n'ilay modely mba ho ao anatintsika koa ny toe-tsaina izay tao amin'ny Kristy. Tsy mba isan'ireo olo malaza sy membonahitra teto amin'izao tontolo izao Kristy. Tsy mba niaraka tamin'ireo mitady harena sy fahafiretana izy, niasa ho fanampiana ny sahirana izy, namonjy an'ireo very sy efa ho faty, nampiarina an'ireo mitanondrika ihany koa namany fatoram-pahoren'ireo nandevozina, nampahery an'ireo mijaly ary nanao teny feno fangorana sy fampionana ho an'ireo fahadiran'ovana sy malahelo izy. Natao hanaraka an'izany ohatra izany isika. Arakaraka ny ananantsika ny toe-tsain'i Kristy no tadiavantsika hanao soa ihany koa ho an'ny mpiarabelona amintsika. Efa hikatona ny varavara-pahasoavany, tsy ho ela intsony dia ho voatonona ny vavaka farany ho an'ny mpanota. Hilatsaka ny ranomasy farany, homena ny fampitandremana farany, atao ny fitalahoana farany ary tsy ho rentsony ilay feo mamin'ny famindram-po. Izany no mahatonga ny Satana manao ny ezaka lehibe indrindra mba hiazonana ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fandriny. Ataon'ny Satana izay nesorana amintsika izay rehetra mety ho ara-panahy, ampitombo ara-panahy ka ny fahasoavan'i Kristy ao am-pontsika dia soloany toetra, ara-nofo, fankahalana, eritrerit-dratsy, fialonana, fitiavan-tena, fankamaminana izao tontolo izao. Mila hery hatrehana an'ilay fahavalo tokoa isika. Raha tsy miambina sy mivavaka manko isika dia hiditra men'ny fontsika sy handroaka ny tsara rehetra ao am-pontsika ireo zava-dratsy. Tena lehibe tokoa ny anjaikitra mipetraka amin'ireo mpianatry Kristy. Tsy maintsy entina ho eo amin'izao tontolo izao rakotra haizina ny fahazavana avy any an-danitra. Arakaraka ny lehibe ny haizina no tsy maintsy amira-pirata ny fahazavany finoana sy ny ampiainana kristianina. Irena tokoa izany ho ao aminao ary ny tompo mamonjy anay amin'ny herentsika mba hahatonga antsika ho vonona manjakariva, tsy ho tavela anatin'ny torimasy lalina fa tsiaro fa manapetra tokoa izao fiainana izao. Amen. Vavaka isika. Rainay tsara andrizindanitro mbola misaotra anao zahay noho ny amin'izany fitiavanao izany. Misaotra ny amin'ny teninao ihany koa izay taridalana ho anay sy fambelombelomana ho an'ny fanahinay. Dia mangataka aminao zahay mba hanatsotra ny tananao aminay ny ianao ka handray anay ary ny koa hanome ny fahasoavana ho an'ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saru vire
zay mpiaro